raisin'i Madagasikara. Manaraka antsika ny fahasoavana. Be bless. Tono vavaka zany tononkira zany amin'izao fotoana izao. Lazaon Jesosy hoe tolotra anao ndera laza ny voninahitra satria izy rery ihany no mendrika an'izany. Jesosy rery ihany no mendrika an'izany. Jesosy rery ihany no mendrika omena voninahitra. Jesosy rery ihany no mendrika ankalazaina. Jesosy rery ihany no mendrika oderaina. Tikanao hivavaka anandratra an'izany fiderana zany. Aza vela ikomina ny vavanao raha tonga eto ianao androany. Aza velanao ikomina ny vavanao raha tonga eto ianao. Manany ianao sehatra androany. Malalaka ho anao ny sehatra hoentinao hiderana an'Andriamanitra. Malalaka ho anao ny sehatra hoentinao ankalazana an'Andriamanitra. Malalaka ho anao ny sehatra androany amezanao voninahitra, amezanao dera an'Andriamanitra. Samy mivavaka. Lazao ny fonao androany amderanao mankalaza anao zay. Androany zay Jesosy dia mbola mivavaka miantsole anaranao. Ianao ilay Andriamanitra tsara, Andriamanitra mahatoky, Andriamanitra tsy mivadika, Andriamanitra mandrakizay, Andriamanitra tsisy azo arina aminao, ilay Andriamanitra lehibe mihoatra noho ny zavatra rehetra. Manandratra avo anao zay, manandratra fiderananao zay. Dia zay miaraka aminao androany maraina Jesosy aho. Te ho tantaninao zay, te ho tehirizinao. Ianao ilay tsy mamelana amin'ny antsasa-dalana, ianao ilay Andriamanitra mahatoky loatra, ianao ilay Andriamanitra tsara, ianao ilay rainy mandrakizay, andriany fiadanana, miantso ianaranao zay. Matoky ianao zay Jesosy, matoky ianao sy ny herinao zay Jesosy, matoky ianao sy ny kasikao zay Jesosy aho. Milanao zay tsiraray avy, milanao zay reto ny fiangonana androany manantenanao. Ndreto ny fiangonana androany mbola miandrandra ny herinao, miandrandra ilay fitiavana avy aminao Jesosy aho. Ndreto izay miandrandra ilay voninahitra avy aminao, ndreto izay miandrandra ilay kasikao, miandrandra ilay fitantananao zay tsiraray avy. Matoky loatra ianao ary ho irainay zany tononkira zany androany, ho fanomezanay voninahitra ny anaranao. Ilay Andriamanitra tsara, ianao ilay manaporofo ny fitiavanao aminay tsiraray avy. Manandratra anao zay, manandratra ny anaranao zay. Misandra teto ianao androany Jesosy, misandra teto ianao sy ny fahalebiazanao androany. Ianao ilay tsy mandisy fanantenananay, ianao ilay tsy mamelanay amin'ny sarotra, ianao ilay tsy mamelanay ady rery, ianao ilay misakambina anay foana, ianao ilay manohana anay foana, ianao ilay miaraka aminay foana no antsoinay sy hoderainay. Misandrata Jesosy, misandrata Tompo amin'ny avo indrindra. Misandrata Jesosy, haleluya. Ianao ilay umar anuar mandrakizay, izay lazainao dia izay no ataonao. Tsy mba mandao tsy mihoa, fa matoky hatrany farany. Andriamanitra mitsaokanao, mitsaokanao. Matoky loatra ianao tsy andahoany. Halleluja. Matoky loatra tsy andisy fanadinana. Purifinao zany tany fiainako, ka tsapako ankehitriny.
Tandawa Matuklo Janao Matuklo Tatandis Vanantina Sanjata Jesus Purfuna Zanta Mi Fiainaku Katsapaku Ankeitin Matuklo Janao Tandawa Sanjata Jesus Sanjata anao ny amin'ny falebiazanao na averitsika rehetrarehetra androany hoe ianao ilay ianao ilay masany izay lazainao Jesus Timbamandao Timiuva Famatu Anjamanicha Afu tigarecha rilaza we mitsoka no Tigarecha ira we mitsoka no Hallelujah Matuklocha now Matuklocha now Tandawa Salmin stopo Matuklocha Tandis Vanantina Purufuna Izane Tonjuane Kami Fiainaku Katsapaku Ankeiti Matuklocha Tigarecha Roreslata Dwan Ata Fiana no Ilaza we Matuklocha no Jesus Matuklocha no Tandawa Matuklocha no Matuklocha Tandis Vanantina Purufuna Zanta Mi Fiainaku Katsapaku Ankeitin Matuklocha no Tandawa Tinaulocha Tinaulocha Tandawa Afuti garechi laza we tiamela na yamnyatsa sadala Hallelujah Tiamela yamnyatsa sadala Zaina tubu kauti maintu vita now Katsapaku Ankeitin Tinaulocha Tandawa Tinaulocha Tinaulocha Tandawa Salmin stopo Zaina tumbuka Timantu vitana Katsapaku Ankeitin Tinaulocha Tandawa Marina aminay zany tononkira zany Jesosy azonay tsapantanina zany tononkira zany misaotra anao zay satria ianao ilay Andriamanitra matoky loatra ianao ilay Andriamanitra tianay loatra misandra teto ianaranao androany misandra teto ianao androany Hallelujah matoky loatra ianao Tandawa Matuklocha Tandis Vanantina Purufuna Zanta Mi Fiainaku Katsapaku Ankeitin Matuklocha now Mtiafa mura-mura wan Jesosy ianao Mtiafa tanana mura-mura wan Jesosy ianao ianao ilay matuklocha Aterne anao ndira androany ianao ilay tsy mamela amin'ny antsasadalana voninahitra dia ho anao rery ihany
Ianao ilay Andriamanitra nifidy anay, matoky loatra ianao dia rainay ianao androany. Mankalaza anao zay, mankalaza anao sy ny herinao zay, mankalaza anao sy ny falebiazanao zay Jesosy. Mitsoka anao zay, mitsoka anao zay. Ilay olona novonjenao, mitsoka anao. Ilay olona nanaovanao, zay no lazainao. Fa tsy zay no lazainy olona, tsy amkerana zao sy zao e. Fi zay lazainy teninao e, zay awe, zay awe. Ndao veritsika hoe ilay olona novonjenao. Ilay olona novonjenao, mitsoka anao. Ilay olona nanaovanao, zay no lazainao. Fa tsy zay lazainy olona, tsy zay no lazay. Lazao hoe tsy amikero ana zao sao. Tsy zay hoe, fi zay lazainy teninao. Zay aho, misandrata Jesosy, misandrata eto ianao androany. Nalainao avy lavitra loatra ve, dia tsiotinao. Amen. Fa nalainao avy lavitra loatra fa fanahinao. Antukinao miainako, porofony fiainako. Fanalainao avy lavitra loatra, tsy oarinao. Ilay olona misitranao tsika rehetrarehetra. Traninao, mitsoka anao. Ilay olona nanaovanao zay rehetra tianao. Olona nanaovanao, zay no lazainao. Fa tsy zay no lazainy olona, tsy amikero ana zao sy zao e. Fi zay lazainy teninao. Fary tsara mihitsy hoe zay aho zay. Tsika rehetra. Ilay olona nofidinao, mitsoka anao. Tsika rehetra. Ilay olona nofidinao, mitsoka anao. Hallelujah. Ilay olona nanaovanao, zay no lazainao. Amen. Fa tsy zay no lazainy olona, tsy amikero ana zao sy zao e. Fi zay lazainy teninao e, zay awe, zay awe. Mitsoka anao e, Andriamanitra tsy misy fiovana. Zay anao zay Jesosy, makasitraka anao zay. Dao mbola veritsika hatrany hoe Jesosy ao. Andriamanitra tsy manary anahy, zay anao zay, zay anao zay. Miaiky ny fahatsaranao zay Jesosy androany maraina. Miaiky ny fitondranao zay. Miaiky zay androany fa lehibe ianao. Ndre zay mitsoka an'izay ny anaranao zany. Tonga zay mitsoka anao, zay zanaka ziona no fidinao androany mitsoka anao. Ndre zay le no sitranao mitsoka anao. Ndre zay le no vonjenao mitsoka anao.
Ianao ilay Andriamanitra tsy mandisy fanantenana, Andriamanitra tsisy fiovana ianao, tsara loatra ianao. Miaiky izay androany fa tsara ianao, resy lahatra izay fa tsara ianao Jesosy. Ilay olona no fidinao mitsaka anao, ilay olona nanaovanao zay no lazainao, fa tsy zay no lazainy olona, tsy ao mikera lazao sy zao fi zay lazainy teninao zay ao. Amen. Zay ao. Ilay olona no sitranao tsika rehetra, ilay olona no sitraninao mitsaka anao, mitsaka. Ilay olona nanaovanao zay no lazainao, fa tsy zay no lazainy olona, tsy ao mikera lazao sy zao fi zay lazainy teninao zay ao zay ao. Misaotra Jesosy. Mitsoka anao Andriamanitra tsy misy fiovana, tsy mandisy fanantenana. Jesosy zay no lazainao no nataonao Andriamanitra tsy manary anay zay ianao zay zay ianao zay. Jesosy mitsoka anao Andriamanitra tsy misy fiovana, tsy mandisy fanantenana. Jesosy zay no lazainao no nataonao Andriamanitra tsy manary anay zay ianao zay zay ianao. Ndao maiorakoraka be ho an'i Jesosy zasy ianao, asio teatarana miarorakoraka be ho an'i Jesosy. Misandrata Jesosy, misandrata amin'ny herinao. Ianao ilay Andriamanitra matoky loatra, ianao ilay tsara, ianao ilay tegna hoe mpanao tsara. Miaiky ianao zay androany maraina Jesosy, miaiky ianao zay ny amin'ny fahatsaranao, miaiky ianao zay ny amin'ny fahalebiazanao, miaiky ianao zay ny amin'ny fitondranao, miaiky ianao zay ny amin'ny zavatra rehetra. Desy androany fanay masina dia mangataka anao hitantana anay. Desy androany fanay masina mangataka anao mba tegna hoe hiaraka aminay, midina anatinay tsara avy ianao androany. Magnomboanga taony fahafenony fanay masina androany maraina, manboanga taony ny herin'ny fanay masina androany maraina, mba tena hikorina aminao, hitarika anao, hampianatra anao, antsoizany herin'ny fanay masina zany. Azavela raha tsy mikasika anao ny fanay masina androany. Matoky anao zay fanay masina, fanay masinao tario zay, fanay masinao tantany zay, fanay masinao azavela irery zay tsara avy regny. Misandrata eto anao androany. Fanaio midiny anao ka feny tanterakao, raha kofinyherinao mba andeha tsy horeraka. Fanaio midiny anao ka feny tanterakao, raha kofinyherinao mba andeha tsy horeraka. Tena miranao tontolo pianako, tsy mahefany moninonao tseyana. Fa ny herinao reriany mampatanjaka anay, fa mampatanjaka any.
cannot last and John Ramandesa de Nuyana Oreja. De Nuyana. De la mina tuturu piaina ku. Smae faninin naratseweno. Okay, no fanay mas na itarke nay. Okay, no fanay mas na piana chanay. You know vive na nay. You know yara nay. Fanay mas na nur nore jan mapatanza kanay. Nur nore jan no ampia nay. Ampia na nay. Ampi tunjana na fiana nay nur no. Sanjata fanay mas. Sanjata nur no wajuan. Hallelujah. Sanjata fanay mas no. Fanayoni dinyanau Kafinui tantera kau Rakufineri nau Bande tsurera kau Fanayoni dinyanau Kafinui tantera kau Rakufineri Bandet sule rakha Tera mira tunturu piaina Le tunturu piaina ku Nampatanza kanay Ramandesa Jesus deluya norijan Ramandesa denorijan numene funaj Ramandesa entran denorijan numen chika uderan Yana Tena milana Tuturu piaina ku Smae faninin na zairat sewe nao Mapatanza kay Sanjata Jesus Ramandesa de nuya now Ramayer say de nuya now Rasalama say de nuya now Ratuizo say de nuya now Ramandesa de nuya now Ramandesa Yura kura kabewa Jesus Andamba yura kura kamafu Jesus Asite atana na mafu Jesus Hallelujah Hallelujah Tenene ke kana ideran tumpo tsikawe Amen na Amen na Ran vava kana tamlaka mis Deus mamanzewe ran botarito nul mandiuze no de mandiza Fa tsy olambony ake fogna izy magnano nefa anao izy tsy magnano andao tsika hiaraka andiho Jesosy andao tegna hoe hitsinjaka atsika satria tonga ny andron'ny fiderana Alleluia tonga ny andron'ny fiderana tenena akaikinao hoe tonga ny andron'ny fiderana Alleluia Tunganya fiderana Atsikareta Aise Tunganya fankalazana Vayundum jurutum tsike Wakabanan zais Mijur madak zais Manjakisa Anda versi kapanawe Aise Tsikareta Aise Tunganya fiderana Aise Tunganya fankalazana Vayundum jurutum tsike
fananza mijoro mandrakizay izy mandrakizay izy aza tanatsika ambony tera mindro atolotray laza hoanao lelekizay fantananao olo fandraiseny fofonana sirafirene ianao tompony fahefana fanavana sy famelaname Jesosy antananao tsikarasa fantananao olo fandraiseny fofonana sirafirene ianao tompony fahefana fanavana sy famelaname Jesosy tompony Fatunda itadi nivele la yafidam tumsike okabananda mijoro mandrakizay ize abersika tane aize irira wala mahel aize Fatunda itadi nivele la yafidam tumsike okabananda mijoro mandrakizay mandrakizay ize tera midro atolotray laza hoanao mandrakizay antananao Fufunana sirafirene na yanao tompony fahefana fanavana sy famelaname Jesosy Hallelujah. 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 Ndoza senao mbola itoy ang kalazan Jesus. Andiamanitso miderana Santa Child, Yanarana, Chikarasa, Yamancho, Miderana, Santa Child, Yanara, Yanaka Chikamankalasa, Yatara, Chikarasa. Oh, Santa Child, Yanarana, Mankalasa. Jesus tupo, Chikarasa. Jesus tupo, Miderana. Santa Child, Yanarana, Chikarasa, Jesus tupo, Jesus tupo, Miderana, Santa Child, Donu fa fatama Yanaka Chikarasa, Makralasa.
fandarina manaraka araty atanana mafy amin'ny anaran'i Jesosy. Haleluya. Afaka mahazo toerana vetivety isika rehetra. Dia raha mba hafaly ianao dia mba miarabany akaikinao dia mba hitsikitsikio izy. Arabainao izy sady mba tsikitsikinao hoe tahin'Andriamanitra ianao hoe. Raha mba misy olona akaikinao dia mba hitsikitsikio izy mba zarao fifaliana izy androany dia sady teneninao hoe tahin'Andriamanitra hoe. Ataovy ampitiavana tsara mihitsy tahin'ny Tompo manokana hoe ianao. Haleluya. Za ihany koa dia miarahaba antsika rehetrarehetra tonga soa eto ziona indray androany. Amen. Sorantsika n'Andriamanitra ny fataterahany fotoana eto satria ny fotoana sahala amin'izao dia fotoana n'Andriamanitra. Raha hery maha-olombelona tsy vita zao zavatra ataontsika zao. Fa ao ambadika ao Andriamanitra dia vitatsika izy. Amen. Mino an'izany ve ianao aloha maheno tsara ve tsika agny aoriana agny? Dia le retour mamboarina tsara. Maheno ve nareo avy afara agny? Maheno ve nareo avy afara? Zay. Amizay mba samy maheno tsara tsika rehefa avy eo rehefa mandeha ny fampianarana. Misaotra ny tompontsika amin'ity alahady androany ity satria iresaka zavatra ngeza be amintsika indray Andriamanitra, ampianatra secret atsika indray ny fanamasina androany. Dia somary teneno kely amin'ny akaikinao mihitsy hoe tombony lehibe ho anao ny fahatongavanao hoe. Haleluya. Nianarantsika tamin'ny herin'ny androany ireo karazana secret amin'ny fiarahana amin'ny Tompo. Dia natoroko tao anatin'izay fa mila manana révélation ianao aloha. Après révélation, de mise formation. Zay vao mahazo onction. Et après onction, zay vao accomplissement. Beda be ny olona manompo an'Andriamanitra nefa tsy mandre an'Andriamanitra izy amin'ny fiainany. Beda be zany ohatran'izany. Ohatran'ny hoe fazarana fotsiny izy le mandeha mivavaka, mandeha am-piangonana, fa tsisy raha mba regniny mipakany amin'ny fiainany. Tsy maheno directive avy amin'Andriamanitra izy. Tsy mba henony mihitsy hoe inona ny tokony ataony ary inona ny tsy tokony ataony. Tsy fantany mihitsy hoe ampirisian'Andriamanitra mba hanao inona izy. Nefa zany ravana ny tegna zava-dehibe amin'ilay mandeha mivavaka rehefa alahady ohatr'izao, mila maheno zavatra avy amin'Andriamanitra ianao. Inona no nitenenin'ny Tompo taminao androany. Raha mbola tsy sahala amin'izany ny fanomponao n'Andriamanitra, dia zaho tena malahelo milaza aminao fa mbola lavitra be ianao zay. Mbola mivavaka amin'ny ohatranao hoe fivavahana amina fombafomba. Hoe nitondra baiboly, nanao fanatitra, nidera, dia avy eo nody. Or nefany ny fakanesantsika ty am-piangonana dia tsy inona fa fihaonana amin'Andriamanitra. Raha anao zao manana rendez-vous amin'olo anankiray, inona ny anton'le fihaonana? Zay zavatra zay mila voavaly androany. Raha tonga eto ziona ianao, inona ny antondianao eto? Nisy fiantraikany taminao ve le fihaonana? Na ray afatra tagnatin'le fihaonana ve ianao? Mba nisy zavatra ve mba azonao ny tantaraina olo kafa avy eo après le fihaonana? Zany ravagna atao hoe mivavaka amin'Andriamanitra. Ary mila hita zany isanandro isanandro. Na any amin'ny fiainanao andavanandro ohatra hoe anatin'ny tokantrano misy anao ka hivavaka ianao, mila apetraka ao tsara hoe inona ny zavatra tsapanao tao anatin'le fihaonanao tamin'ny Tompo. Mila apetraka anao tsara hoe inona ny zavatra mba azonao tantaraina rehefa avy nivavaka ianao. Ny olona ara-panaviny ao na tamin'Andriamanitra tokony nanana témoignage amin'ny fiarahamonina hoe rehefa nivavaka tamin'ny maraina ny zavatra voaraiko dia ohatran'izao ohatran'ity. Fa raha sanatria nivavaka ianao tamin'ny maraina tsisy raha tsapanao aby fô natendanao aby aro ny kasoko. Dia vomafy be tsika dia ny hafaran'izay karazan'olo zay miverin-dalana mangatsika satria tsisy ninona tsapany amin'ny fiarahany amin'Andriamanitra. Tiako tenenina dia asaky fois ianao tonga am-piangonana sahala amin'izao dia omeo lanja ngeza be amin'ny fiainanao ny fakanesanao aty am-piangonana. Omeo considération maventy be ny fahatongavanao à l'église. Fa zay verinao hoe mitovy amin'olo jiaby ianao io.
Mila tsapanao androany maraina fa hiteny zavatra manokana amin'ny fiainanao indray Andriamanitra. Ary zay mila hoentinao ambavaka rehefa tonga l'eglizy ianao. Jesosy eo mitenena amiko manokana androany. Meo afatra indray aho eto amin'ity toerana ity. Ary naiza andehananao mivavaka, mety tsy mpivavaka eto anao, mety sendra mandalo ianao eto. Ataovy fahazaranao rehefa miaona amin'Andriamanitra, naiza misy ianao hoe Jesosy eo mitenena amiko fa vonona ny aino anao. Satria rehefa hagnan'ny olona anankiray rehefa avy itenena n'Andriamanitra tsy maintsy miova ny fiainan'izay olo zay. Jerevy tsara ary Mosesy zao niaona tamin'Andriamanitra, nitenena n'Andriamanitra, tsy mpiandry ondry tsony Mosesy à partir an'igny fa lasa nanana mission nandeha nanafaka ny zanak'Israely tao Ezipta. Amen. Niaona tamin'Andriamanitra koa Davida, rehefa avy nosoran'Andriamanitra izy nanana mission ngetsabe. Anao koa androany niaona amin'Andriamanitra. Andriamanitra sy ny teniny manko riavagna dia iray ihany. Zay ingendrindray mahatonga antsika koa tsy mahazo zavatra eto hoe everitsika fa teny fotsiny no nihainoantsika. Amin'ny fotoana ianao maheno tenin'Andriamanitra dia naheno an'Andriamanitra ianao zay. Aza mijery olona rehefa tonga eto, aza miasa saina hoe iza ny eto akaikiko, na iza ny tseo, na iza no maninona, fa ndana mifantoka hoe iaona aminao za androany Jesosy eo. Alleluia. Engane mba iaona amin'Andriamanitra hatramin'ny probleminao io androany. Iaona amin'Andriamanitra hatramin'ny aretina androany. Iaona amin'Andriamanitra hatrany amin'ny arabolanao androany. Iaona amin'Andriamanitra ny ara-pananao. Zay mino an'izany manaova amenina mafy. Alleluia. Zany rehefa gnataovy isaky ny tonga amin'ny fiaonana amin'Andriamanitra. Na agny an-tokantrano, naiza misy ianao. Jakoba zao teny ambony vato be izy natory. Fa hozy izy mantsy an'Andriamanitra tsy avelako ianao raha tsy mitay aho. Alleluia. Tsy hoe eto am-piangonana eto ihany ianao no afaka tahin'Andriamanitra, na agny amin'ny toeram-piasana ianao afaka tahin'Andriamanitra, na igny an-dalagna mody ianao rehefa aveo afaka ny mitahy ianao Andriamanitra, satria avy niaona taminy teto amin'ity toerana ity ianao. Voasoratra anaty Baiboly zany fa eo amin'ny fitoerana rehetra zay ampatsiarovana ny anarako no anatonako anareo sy hitahiko anareo. Eo amin'ny fitoerana rehetra zay ampatsiarovana ny anarako no anatonako anareo sy hitahiko anareo. Androany anatona anao eto Andriamanitra, ary tsy vitan'izany hitahy anao eto amin'ity toerana ity Andriamanitra. Izay mino an'izany mba manaova amen na mafy. Ka ninona zavatra ataonao eto ren'Andriamanitra androany. Manandra-bavaka ianao eto, ren'Andriamanitra. Manao amen na mafy ianao eto, ren'Andriamanitra. Midery ianao eto, ren'Andriamanitra. Manao fanatitra ianao eto, ren'Andriamanitra. Ataovy amen na raha mba mino an'izany ianao. Alleluia. Androany ihany koa tsika dia misy fitsofany rano ny zanakitsika eto amin'ity fiangonana ity zay hotsofona rano eto androany. Marina moa fa tsika eto Ziona tsy manao batisa zaza tsika fa mitsodrano zaza. Ny antony dia tsotra, Jesosy tamin'ny fahakeliny dia notsofona rano. Vakeo ny Baibolinao fa rehefa feno 30 taona Jesosy vao natao batisa tao amin'n'olon'ny Jordana. Ka mba harahantsika zay prinsipa zay, tsy magnameloka nen'olona tsika raha misy manao batisa zaza agny tsy problème zany fa zay neny zareo, satria zay mahatonga an'io fiangonana io zarizarena samby amin'ny enazy ny sasany mety hoe zaza atao batisa, tsy hiditra lalina amizay tsika ary tsy adevitra ny amizay fa ny tsika ato no atoroko anao hoe ny ato Ziona tsofona rano ny zaza. Dia raha manana zanaka ianao mba tianao tsofona rano, hoento eto isaky ny alahady fa misy an'izay zavatra zay, fa kosa mampilaza mialoha ianao satria agnomanana certificat kely mba ho fahatsiarovany le zaza rehefa lehibe agny izy araka le tenin'i Jesosy hoe zaro amin'ny lalana tokony alehan'ny zaza fa na dia antitra azy izy tsy ala am'izany. Manaova hoe amen zay mba mino an'izany. Koa tsy andrela isika fa ndaotsika mba hagnombana zavatra tsara ho an'ny tompo androany maraina. Raha isany ampelantananao mifanatitra ao, anomana an'izay mba tsara indrindra avy any aminao isika. Mario fa rehefa anao fanatitra ianao dia ataovy azo antoka fa zavatra mendrika ho an'le Andriamanitra no ataonao. Ary manararoatra sady eto manao ny filazana ho anareo vehivavy zay andeha hamonjy excursion amin'ny 29 mars, zany hoe amin'ny alarobia ho avy zao androany farany fisoratana anarana ho an'ny vehivavy rehetrarehetra zay andeha hamonjy an'le excursion. 10 000 ariary ny frais mandroso sy miverina, dia samy mba magnomana ny sakafo sahaza azy avy satria excursion andeha atao any
ho anao izay mba tia fiarahana amin'ny samy vehivavy ajiona dia afaka ny tonga. Marina moa zany fa tsisy lehilahy mandeha agny amin'io fa vehivavy no mandeha agny. Da iny tompony isika rehetrarehetra dia agnatanteraka fanatritsika dia raha niomana koa ianao amin'ny ampafolo-karena sy ny fanohagnana amin'ny asan'Andriamanitra dia azonao tanterahany zany vavatsika. Tompo amin'ny anaran'i Jesosy manolotra fanatitra izahay, ankasitrao tompony fanatitray, raiso zany Jesosy mba hitondra fahasoavana be, fandresena ho an'ny tsiraray avy, fitahina, valimbavaka, fiainam-baovao an'izay mahafoy eo amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Ankasitrao ny ampafolo-karena Jesosy ankasitrao ihany koa ny fanatitra malalaka, ninona tompo zavatra ataonay eto androany dia oka mba ho isy fiantraikany amin'ny fanjakanao zany, ho isy fiantraikany amin'ny fiainan'ny tsiraray avy, arava ny asan'ny demonia, resy ny fahantrana, tapaka ny ozony tsifosina amin'ny anara maherin'i Jesosy misaotra tompo. Amen. Afaka tonga dia mitsangana isika ny any avy any aoriana magnatanteraka ny fanatitra. Zay andro izay no andrasako hiverina ny mpamondriko, ho hitako izy anatrikay ny sandriny asampinyay ary hoe tsy miam'izay toerany aho hatram'izay de sobitsobiny sobinya mino fantatro amin'izay de ambaranyay ny zava-mia finifanay huninaeo aninanyao ny fanantenabe sulemuna Jesosy toy izao ny fandaram-potoana mandritra ny herinandro ao amin'ny fiangonana Ziona firaisana Amboly Madinika. Alatsinainy
izao ny fandaram-potoana mandritra ny herinandro ao amin'ny fiangonana ziona firaisana ambolo-madinika alatsinainy maraina vaovao isaky ny amin'ny 10 ora sasany, talata sy lakamisy délivrance isaky ny amin'ny 7 ora maraina, fitombavaka kosa ny amin'ny 10 ora sasany arivo. Zoma fitaom-pifadiakanina manomboka amin'ny 7 ora maraina hatramin'ny 3 ora tolakamo. Miarahaba mara ura-kuraka mambe sample ura-kuraka wan Jesu. Haleluya, amen, haleluya. Sika dia itsodrano an'izao zaza izao a, ny fiangonana ziona firaisana dia mitsodrano ny soratra Senaji David ho famantarana sy ho fahatsiarovana izany fanoloran-jaza izany teto amin'ny fiangonana ziona firaisana. Ary marigny ihany koa moa zany fa raha tsy diso zao angamba ny zaza voalohany faharoa mitsofotsika rano teto amin'ity altarantsika tia. Masitsika tia tany namafo an'i Jesosy zany a. Dia ao anatin'izay a, mba tiako raha mba samby hanondro ny tanantsika tia aloha tsika hanonona tenim-pahasoavana ho an'i zaza io. Ivavaka manokana ho azy isika amin'ny anaran'i Jesosy. Raha eo mivavaka izay ho an'ity zaza ity, no sady mitsodrano azy mba ho zaza feno fahendrena, feno fahasalamana, feno fanan'Andriamanitra sy ny fatahorana anao Jesosy Kristy. Ho zaza kristianina, ho mpandovan'ny lanitra, ho andrandray ny ray aman-dreny, ho andrandray ny fiangonana, ho andrandray ny Madagasikara, ho andrandray ny firenena maro. Tononoko tompo fa zaza salama saina, salama vatana, salama fanahy ty zaza ity. Zaza ho ela velona, ho feno fahasalamana ary ho arovana amin'ny loza sy amin'ny ratsy. Aoka tompo ny étoile n'ity zaza ity amirapiratra amin'ny fiainany, ho tonga any amin'ny destineny any ty zaza ity, ary zaza manjary
zaza feno fahasoavana, zaza feno fitahina ary anana ny atao hoe fahendrena avy any an-danitra. Ho zaza miavaka tokoa ny ty zaza tia amin'ny anara maherin Jesosy. Ambarako Tompo ao fa voatsotrano teto amin'ny fiangonana Ziona Fraisana ty zaza tia androany amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Asitsika te tanana mafy an'ny Tompo a, dia mba homarika zay a, dia mba misy fahatsiarovana kely de kely a, sertifika ho an'ny zanatsika, dia mahomby aza, mahaleova, mahalasana ho tahin'Andriamanitra ny zaza io a ho feno fitahina. Dia misaotra betsaka anareo fianakaviana zay nanotrona tetikoa androany a, ho ela velona ny anareo ho tahin'Andriamanitra nareo mianakavy. Ko dia mankasitraka daholo tompoko. Asitsika te tanana mafy an'ny Tompo a. Amen. Lanitrana funi zaza lucucuni dia zaza ni Jesosira. Ivavaka isika rehetra mangatahinao androany teny avy amin'Andriamanitra, akasitraka Tompo. Mangatahinao ny herin'Andriamanitra hirotsaka aminao amin'ny alalan'ny teniny indray androany. Io tena miadiva varitra hoe Jesosy eo mitenena amiko fa vonona ny ainanao any. Tena apetrao amin'ny fonao mihitsy ny tananao raha tsy mampaninanao. Mivavaha androany mba ahatsapa zavatra ianao ny amin'izao fiaonana manokana amin'ny Tompo androany izao. Asandrato ny feonao a hiaraka hivavaka tsika rehetra. Raha eo misaotranao zay, raha mbola afaka hideranao indray amin'ity androany ity, misaotra tompony amin'ny fahafahanay mankalaza ny anaranao masina. Misaotra tompony mbola nanekenao anay iaona taminao androany. Maro dia maro tompony olona zay nipoany fahafatesana tamin'ity andro lahady 26 mars androany ity. Fa izay reto kosa dia niangaranao manokana, nomenao fofonaina, nomenao tombonandro, nomenao fahasalamana ahafahanay miara-mibavaka eto. Tsy hainay ny angina Tompo fa misaotra anao zahay, mankasitraka anao zahay, ary anao Jesosy Kristy no angatahako androany hiasa eto amin'ity toerana ity. Ameno ny fiainan'ny olona eto, hikasika anay ary fantato ny fiainao Jesosy. Enao rery ny mahavonjy, enao irery no fiainana, naizanaiza andehananay tsisy karahanao Jesosy a. Mitenena amin'ity androany ity, miasa aminay tsiraray avy, vangio ny fiainan'ny olona tsiraray avy, vangio ny isan'ny tokantrano zay manaraka ny andirekta. Aoka Tompo ho isy hery avy any amin'ny avo hamangy ny tsiraray avy androany, ho isy marary ho sitrana eto androany maraina, ho isy olana maro mivà androany maraina, miasa ny demoniary rava amin'ny anarany Jesosy. Fanamasinao mitaria anay ianao, miasa eto ianao amin'ny anarany Jesosy Kristy. Miainaina tany foana ikizao, mitady izay atsara karaha olo jiaby, fiainana tsy vita mipetra mora, tsy maintsy zahay ny raha mampanjary. Satiana diareki miseza mavita, Civitako, Cizakako, família mama yekiza. Fanandray décision Jesosy. Suianiza fanandray décision, hitako hafa mihitsy fiainako izao, milamina foana tsisy tebitebe.
Satria tegna mafy fiarovagna anay. Milamine, miadagne, vao misy namagny izaho. Hiaraka mianamina, decideza hoe hiaraka minawe Esau Jesosy tsy ala malikitranasa zegny nomety zegny koa tsara fa mila namagneky zaho. Família não amanhece já. Aleluia. Ity tanana mafitsika ho an'ny Tompo. Asivurakoraka mafy be ho an'Andriamanitra. Samy mahazo toerantsika rehetra toko. Aleluia. Tsara ny Tompo e. Enoko sahady fa manatrika antsika eto ny Tompo androany. Ary mino aho fa maro ny fiainan'olona ho kasian'Andriamanitra androany maraina. Aleluia. Fa mba te hiarahaba manokana mialohan'ny hitondrako ny afatr'Andriamanitra ho anao zay sambany tonga eto. Izy no sambany androany mba tonga eto, mba mitsangana vetivety fa mba misy maro-pahatsiarovana kely mba mienay anareo ho an'izay sambany tonga eto amin'ny toerany ity. Mba misy calendrier igny mba mienay anareo mba atsiarovanareo anay rehefa mba agny amin'ny tokantrano misy anareo agny. Ary magnetaetsy zay mitsangana ihany raha tsy mampadiso mitsangana fa hivavaka ho anareo zay mba ataontsika malakilaky raha le fizaranan'le izy raha tsy mampaninona fa aza atao elabe ho an'iregny olona mitsangana regny mamelamelaka atsika mbola maro olona mitsangana re tsy hitanareo zay ndraiky mba nisy mitsangana vaovao ndraiky atao kory fa fahasoavagna aby io le olona vaovao vao sambany androany zany no asaigna mitsangana fa tsy lefa teto tamin'ny heriny io vao androany ianao ny tonga eto dia mba mitsangana ianao zany. Hivavaka manokana ho anareo zay apetrao mifonareo ny tagnanareo fa mba hivavaka ho anareo zay androany. Raha eo amin'ny anaran'i Jesosy no hitondrako ambavaka nyreto vahoaka an'Andriamanitra ireto. Raisiko Tompo androany ny hery sy fahefana anapatapako ny ozona zay manaraka ny fiainan'izy ireo. Ary nininona Tompo fatorana ataony devoly amin'ny fiainany ambarako fa mivazany androany maraina. Tompo taio izy, vangio izy, etseo amin'ny fiainany ny herinao. Aoka Tompo androany ho izy fahasoavana amangy azy, fanasitranana amin'ny aretina, famahana olana, fahitampity amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Aoka ho tainy Tompo ny fiainanareo, ho mpandresinareo, anompo an'Andriamanitra ary voasoratra ny an-danitra ny anaranareo amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Mazoto toeranareo faly mandray anareo zay ary mba manasa anareo raha sitrakareo indrindra mba hiaraka hivavaka etontsika isaky ny alahady amin'ny 7 ora maraina. Programa eto Ziona Mega Eglizy moa dia isaky ny alahady amin'ny 7 ora maraina. Misy fiara mitatitra avy ary ambolo madinika ry ho an'le agny mipetraka agny amin'ny ville dia manomboka amin'ny 7 sasany efa misy fiara mitatitra eo dia rehefa antoandro misy fiara misakafo ihany koa eto izay anasanantsika rehetra mba samby hitondra vilia sy sotro. Marina fa maimaimpona avokoa zany rehetrarehetra zany fa tsy hoe misy bie vidina na hoe vola aloha fa ezaka manokana ataon'ny fiangonana mba hoentina anoagnana ny asan'Andriamanitra. Koa dia mirary anareo mba samby ho tamagna eto Ziona, mba samby ho tahin'Andriamanitra koa eto Ziona. Asitsika bravo mafy ho an'ireo namantsika vaovao. Dia rehefa mba mirava avy eo mba magniry zay mba hifampiarahaba aminareo raha sitrakareo ao anatin'ny 10 minitra fotsiny raha ela indrindra mba hifampiarahaba vetivetitsika amin'ny anaran'i Jesosy. Tsy andrela intsony isika fa iresakitsika androany sekret goavana makasika ny zava-miafin'ny anarana. Ny zava-miafin'ny anarana. Io agnarana izy zany ohatra hoe baiboly, misy zava-miafina amin'izany agnarana natonga anazy atao hoe baiboly. Seza, misy zava-miafina natonga an'izy io natao hoe seza fa tsy natao zavatra hafa. Ary tsara ihany no mba agamarinako amintsika rehetrarehetra fa ny agnarana no mamaritra ny natiora ny zavatra anankiray.
Zany hoe raha tianao ho faritana amin'ny natiora ny zavatra anankiray eo amin'ny fiainanao dia mila omenao agnarana. Igny agnarana igny no mitondra anazy. Hitanao zao nomena agnarana zao rehefa hoe tongotra fa tsy natao hoe loha, dia igny mamaritra an'ilay natioran'ilay tongotra igny, ilay agnarana nomena anazy igny. Dia ohatran'izany koa ny lohantsika, nomena agnarana hoe loha, dia igny mamaritra anazy. Io seza io raha sagnatria ny vava io natao hoe voay, tsy nanjary nipetraha, mety possible nagnekitra. Donc zany ny agnarana no mamaritra ny zavatra anankiray, na inona na inona. Tsy mety izy koa olo natao hoe poteau ndraiky, isaky mahita anazy no akory poteau, fa olo no natao anazy, olombelona. Donc mamaritra ny natiorany zany. Ity zao dia nomena agnarana ty hoe tapis, io zao nomena agnarana hoe bafla, ity raiky ty nomena agnarana hoe micro. Ino fa manomboka azonao am'izay le izy. Ny mpanjana tany taloha rehefa anjanaka dia ovaniny agnaran'ilay tanàna. Zany mahatonga ny agnaran'ny ville atsika agny amin'ny ville agny misy le hoe rue Ralaimongo. Misy agnarana anankiray agny hoe rue Latre de Tassigny. Misy an'izany agny. Misy an'izany, misy hoe rue au Gagneur. Dia nefa anao raha magnontany hoe izo moa io Gagneur zany. Olona nanjaka teo amin'ny toeran'io dia novany ny agnarana. Ny Amerikanina taloha makandeha vao avy aty an'Afrika. Ny ankamaroany Afrika, ny Amerikanina neka africain makandeha vao avy aty izy. Possible i Mobutu agnaran'ilay andevo, fa tonga aminazy agny ovany io hoe Jefferson na ozy. Hitanao miova mihitsy le zalahy, niova hatramin'ilay natiora satria novagna le agnarana. Ino fa manomboka mahazoazo an'izay lesona izay ianao. Manana ny toerany lehibe ny agnarana amin'ny fiainantsika zanak'olombelona, na amin'ny tontolo ara-panahy io na amin'ny tontolo ara-nofo. Manana toerana maventy be. Matetika nefa dia apetrapetraka atsika fotsiny ny agnaran'ny zanakatsika. Ny sasany mijery calendrier, dia raha vao hitany hoe mois de juin dia hoe Bruce Lee ozy, apetapetany igny fotsiny. Ny sasany Jackson, ny sasany raha vao teraka 26 juin dia ataonao hiarendrina, apetapetaka igny fotsiny. Or nefa ny adiontsika fa ny agnarana dia mamaritra natiora. Tsaroko tsara tamin'ny mbola tsisy ninina taty amintsika taty, dia fa mafa nanomboka nomeny agnarana ty toerana ty hoe villa fahasoavana. Io tsy voatery apetaka anao, fa anao mba mevoagnarana tragnonao. Ino zany zao mba agnarany tragnonareo io? Efa nianaritsika teto raha tsaroanao tsara fa ny tany rehetrarehetra dia nisy tompony taloha tany. Ity tany nipetrahantsika ty zany tsy voantsika zao no mipetraka eto, efa nisy olo taloha be tany mipetraka teto. Satria tsy vao zao vao nisy ny tany, efa mandrivondrivo taonany maro tany aloha no efa nisy ny tany. Donc zany efa nisy olona teto, possible nomeny olo io agnarana ty toerany ty. Azonao rô izy. Dia ianao tonga eo am'izay mila hainao magnome agnarana le toerana ipetrahanao. Fa maro amintsika nefa mipetrapetraka fotsiny. Raha andeha agnamboatra tragno anao, tsy voatery asianao plaque hoe agnaran'ity toerana ty dia villa zao, fa mba asivo agnarana dia ampafantarinareo menakavy an-tragno. Tanàgnantsika manomboka androany, i tanàgnan'ny fitahina. Ty toerana ty manomboka androany dia toeram-piadanana. Tsy fantako izany tianao atao agnaran'le izy. Asivo agnarana mba ahafahanao misitraka an'izay agnarana, satria le agnarana omenao igny no mamaritra ny natiran'le zaza. Singa kely niaraka kely taminay zay hoe ilago agnarany, ilago. Dia fiainany nga dia lagolago daholo. Dia mba magnontany anao zao za, anao mijery anah io, mba izovy agnaranao. Maheno ve nareo ny agnarana mamaritra natiora. Tananao tsara zao fa ny zavatra fisakafoanana dia megna agnarana hoe sotro, fa raha igny natao hoe angady tsy tafiakatra ambavanao igny. Dia ny faritan'izay agnarana zay ny natiorany. Dia rehefa zao ny vehivavy nomena agnarana anareo hoe vehivavy, dia voafaritra zay agnarana maha-vehivavy anareo zay ny natioranareo. Ohatran'izany tsy misy valaka koa ny lehilahy.
fiara, tsy haiko inona daholo ny agnarany zavatra mety fantanao, caméra, dia natiora an'io voafaritra miaraka amin'igny, ny telefôna voafaritra miaraka amin'igny ny natiorany. Dia ndana zany mba tongava saina ho anareo bevoka, ho anareo mbola hiteraka avy agny io, mba ataovy fanompanaoko tsara agnaran-jaza. Fa tsy raha hoe koa fa janvier dia Clémentine zay. Raha vao teraka andreo lahady, bon, vous appelez Georges. Tahiny tompo ianao. Tsy ratsy zany, tsy fahotana akory zany agnarana rehetra teneniko zany, sao dia misy magnamelo tegna hoe tsy mety zany koa Clémentine ao, tsy mety zany koa Georges ao, tsy zany, tsy resaka tsy mety, fa aza apetapetaka fahatany ny agnarana. Aza apetapetaka fahatany ny agnarana. Zany hoe io agnarana io zany tsy fiantsona olona fotsiny ny agnarana, fa mamaritra fiainana mihitsy. Le fiainanao mihitsy faritany le agnaranao. Tsy fiantsona, tsy appellation fotsiny zany. Hoe natao agnantsovana anao foana ny agnarana, fa mamaritra fiainana mihitsy ny agnarana. Tahiny Jesosy daholo isika rehetrarehetra. Ianao ve mba efa nametraka fanontaniana hoe inona no tiany agnaranao teneniny? Milaza inona io agnaranao io? Basa mimba mandinika ny anazy kely vetivety, anatin'ny segondra vitsy, ny agnarana andesinao mitondra ino? Ramarzoky Justine. Basa mimba mandinika kely ny anarany. Mitondra ino ho anao zany zao fiainanao io? Raha ohatra ka zay le izy, raha mamaritra natiora le izy, raha mamaritra fiainana le izy, izovy ny agnaranao, dia mba somary avereny kely, dia eninao tsara fa mamaly agnatinao agny hoe ay ve zany. Sahala amin'ny anazy hoe rakotona ny rasany. David, isaorako ny papa sy mama mba nagnano azy. Ia, parasa agnatria nataonjareo Bela Guine Rodriguez mety nanahira. Azonao le somary avereny kely ny agnarana azy atao mafy aby fa ataovy moramora agnatin'ny fonao fotsiny, avereny kely dia enoy tsara milaza inona le agnarana. Tahiny tompony ianao. Tahiny Jesosy ianao hoe tsy ndesina amelohanao tegna zany ka hoe za zany farany ratsy agnarana amin'ny fiangonana ato. Non, tsy zany ny tiako atongavana. Fa mba atonga sainanao avy agny rehefa mba hiteraka ianao mba ataovy fanompanaoko tsara ny agnarana. Alleluia. Mba efa nataonao recherche ve ny dikan'io agnaranao io? Am'izao efa mandroso be ny teknôlôjia, afaka jerevanao anatina dictionnaire, afaka ataonao recherche anatina Google, inona ny dikan'ny agnaranao. Raha jiaby misy dikany daholo, fa tsisy raha tsisy dikany zany eto ambony tany eto. Avy eo apetrao koa ny question anankiray hoe iza no nagnome agnarana anao? Zovy nagnome agnarana anao. Misy anery avagna zaza pomasy nagnome agnarana anazy, tromba nagnome agnarana anazy, tromba. Nareko miteraka ataovy zany hoany agnarany e. Ary mampalahelo fa jusk'androany atsika mbola manana le fombafomba hoe zaza ko aniry nifony dia hoe aniry taimbalavo. Taimbalavo nino ndraiky nakatra mbavany zanakanao. Raha vao zaza ony boatraboatra dia hoe amboamboa zany ony, aza ataotao amin'ny zanako zaho. Anareo zanakatsika vao kely dia efa nitsofina rano ka amboamboa nino ndraiky. Mbola kely efa ndesina ambavaka tagny agnaty kiboka taimbalavo nino ndraiky akatra ambavany agny. Aza mba manaikinaiky zavatra sahala amin'ireny fa tamin'ny androny tsy fahalalana regny. Misy moko mieritreritra raha vao tsy atao taimbalavo zany ony dia tsy maniry ony nify io. Aiza ndraiky i tsy aniry ake. Raha tsy zaza sampona izy io vao tsy aniry nify. Ma ino tsara ve tsika? Misy zavatra zany mba efa tokony hialanao am'izay. Misy zavatra mba efa tokony tsy zany tsony ny fomba fijerinao. Tahin'Andriamanitra ianao. Zovy nagnome agnarana anao. Ary avy eo
Indesina mba hampieritreritratsika daholo reto zavatra teneniko reto a. Inona ny nentin'io agnarana io teo amin'ny fiainanao? Mba efa niremarkenao ve? Ny agnarananao mba nitondra inona taminao? Inona ny nentin'io agnarana io a teo amin'ny fiainanao? Tsy haiko iza ny agnaranao. Fa normalement ny agnarana nisy raha nindesiny. Sahala amin'ny Jesosy zao, ho resantsika moa rehefa avy eo. Normalement ny agnarana rehetra nisy raha nentiny. Ary jereo tsara fa igny zaza anankiray nomenao agnarana igny zisk'izy maventy dia mitovitovy amin'igny agnarana igny ny fiainany. Tahin'i Jesosy daholo nareo. Amen. Satria revana ny agnarana dia varavarana ahafahana fanahy miditra. Zay ny agnarana. Varavarana ahafahana fanahy miditra. Raha agnarana hafa zany dia varavarana ahafahana fanahy ratsy miditra. Tahin'ny tompo ianao. Fa raha agnarana mendrika dia varavarana ahafahana fanan'Andriamanitra miditra. Alleluia. Zay ny agnarana e. Varavarana izy io. Ahafahana devoly miditra amin'ny fiainan'olona. Ao anaty Baiboly a, ny jiosy rehefa magnome agnarana dia zay mihitsy ny natoran'ilay olona sy ny destinen'ilay olona. Raha vao magnome agnarana ny jiosy dia zay mihitsy no lasa natoran'ilay olona, zay mihitsy no lasa destinen'ilay olona. Tahin'Andriamanitra tsika rehetrarehetra. Alleluia. Andeha mba ho jerevantsika ny an'i Jakoba sy Esau vetivety. Ao amin'ny bokin'ny Genesis toko 5:20. Raha manana Baiboly ianao mba sokafo kely vetivety a. Genesis toko 5:20. Ny andininy 1:20 no vakitsika ka hatramin'ny 4:20. Genesis toko 5:20, andininy 1:20 ka hatramin'ny 4:20. Mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe Genesis 25:21-26 amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Ary Isaka nangataka tamin'i Jehova ho an'ny vadiny satria momba izy. Ary nohenon'i Jehova ny fangatahana. Dia nanananaka Rabeka vadiny ary nifanosika ny zazakambana tao an-kibony. Ary hoy Rebeka, raha izao nahoana re aho dia mbola velona? Dia lasa nanontany tamin'i Jehova izy. Ary hoy Jehova taminy, firenena roa no ao an-kibonao. Laza hoe amen. Firenena roa izy no ao an-kibonao. Enjaka zany zaza roa nefa dia hoe firenena roa no ao an-kibonao. Ary vahoaka roa toko no hisaraka hatrao ambokanao. Ary ny vahoaka iray toko ahery no iray toko. Ary ny zokiny anompony zandriny. Ary rehefa tonga ny andro aterahany, indreo nisy zazakambana tao an-kibony, dia teraka ny voalohany ka mena. Magnino ny le raiky? Mena hono ny raiky. Ary tahaka ny kapoty volombiby ny tegnany rehetra, dia nataony hoe Esau. Dia rehefa nasiany petite 5 le Esau ary ambany ry dia azavainy hoe voloina, be volovolo zany. Dia le hoe Esau. Regny le olo be volovolo be regny zany taranaka Esau izy regny. Vazivazy zany fa zay fotsiny zavatra vakitsika eto dia mba azavaiko anao. Dia nataony hoe Esau izy ny anarany. Ary rehefa afaka izany dia teraka koa ny ralahany ary ny tanany ny azona nombelany tongotra Esau. Dia nataony hoe Jakoba ny anarany. Dia rehefa le Jakoba petit 6 dia hoe mpamingana. Voloina sy mpamingana. Ary efa 80 taona Isaka tamin'ny niterahany azy mirahalahy. À l'âge de 60 ans zany Isaka no niteraka ny Jakoba sy Esau. Olona jiaby mahita zaza anankiroa, fa Andriamanitra mahita firenena anankiroa. Zay le fomba fijerin'Andriamanitra. Aoka zany atsika revana mba hianatra manomboka androany, mba hahita ny fiainanao fa fiainan'olo manjary fiainananao io.
zay agnarana omenao zay mamaritra ny natiorany fiainanao. Teto zaza anankiroa no tao an-kibon'ny Rebeka. Fa Andriamanitra ny teny hoe firenena arozony agnatin'ny kibonao. Raha anao ry avana isaky mandraigny mamerimberina foagna sahirana eky zazaigna paster, mijaly eky zazaigna, mbola tsara nijalijaly ny toy dia igny no mamaritra ny natiorany fiainanao. Igny no lasa fiainana agnatinao ao. Misy zavatra mila ovanao zany hatramin'ny fomba fanononanao zavatra. Amen. Jereo fa nitazomin'ny Esau izy no mbola an-tongotra. Tsisy zavatra fantany fa efa dia fa zay zany. Dia ao amin'ny Matthieu 10. Andeha malakilaky kely tsika. Matthieu 10 ny 2. Ina indray ny zavatra nisy tato amin'ny bokin'ny Matthieu. Satria miresaky tsika eto ny zava-miafy ny anarany. Matthieu 10 dia ny 2 amin'ny anaran'i Jesosy mivaky toy izao, manao hoe: ary izao no anaran'ny apôstôly 12 lahy. Ny voalohany Simona, izay atao hoe Petera, dia Andrea rahalahiny, Jakoba zanaky Zebedeo, sy Jaona rahalahiny. Jakoba zanaky Zebedeo sy Jaona rahalahiny. Rehefa tsara, izao izy no anaran'ny apôstôly 12. Simone, dikan'ilay hoe Simone dia omeny baiboly agnarana hoe zozoro. Zozoro, zavatra mora milefitra zany, flexible. Zay dikan'ilay hoe Simone, zavatra flexible. Zany hoe miovaova, manaiky amin'izay anaovana anazy. Zay le dikan'ilay hoe Simone. Zay zany ny agnarany voalohany, hoe izozoro, hoe magniky amin'izay anaovana anazy. Fa saingy novany Jesosy io, fa tsy navelany tamin'io. Novany hoe Petera ny agnarany. Satria le hoe Simona zany raha jerevana dia hoe inconstant. Zay le hoe Simone, inconstant. Zavatra tsy manana ny foto-kevitra ijoroany fa mora vilivily, mora miova. Dia novany Jesosy hoe tsy Simona ntsony agnaranao manomboka androany izy fa Petera. Ao amin'ny Marka 3:17. Marka 3:17. Amin'ny anaran'i Jesosy. Marka 3:7. Izay mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy. Marka 3:17. Toy ny baiboly hoe: ary Jakoba zanaky Zebedeo sy Jaona rahalahiny Jakoba, izy mirahalahy dia nomeny anarana hafa koa hoe Boanerges. Izao vony agnaran-jareo, i Boanerges, izany hoe zanabaratra. Agnaty baiboly ao zany tsy hoe za mamorona. Boanerges io no natao agnaran'ny John, hoe zanabaratra, fils de tonneur. Satria tian'i Jesosy mba hipoka amin'izay zareo. Fa tsy le malefadefaka dia rereka ino vaovao maresaka ozy izy Jesosy hoe hovagna agnaran'ny zalahy reto, atao hoe Boanerges na hoe zanabaratra. Enjana zany ao amin'ny Intantara 4:9. Intantara 4:9. Misy tantaran'olona anankiray izay mitondra anarana hoe Jabeza. Intantara 4:9. Tantara voalohany toko 5:7. Misy le anankiray tsina hoe Jabeza. Ny dikan'le hoe Jabeza dia hoe teraka atao anaty fahoriana, nampahoriny reniny. Zay le hoe Jabeza. Dia zavatra zay ry avana no mba ilagna hoe rehefa magnatao agnarana aza petapetaka foana, fa mba précise eo tsara. Amen. Ataovy am-pandinihana tsara, ary manomboka zao mba omeo agnarana ny fiainanao, ny journée-nao. Ohatra ianao zany zao hiatrika lahady androany, amaray latsinainy, omeo agnarana i latsinainy io. Anao le mivavaka manao marain'alina, anao mivavaka alohan'ny atory, anao mivavaka vao mifoha maraina. Ity dia alatsinainy mpandresena ho anahy, alatsinainy témoignage amin'ny fiainana, alatsinainy fandehanany varotra ataoko. Tsy haiko inona le zavatra ilainao, omeo voagnarana. Fa aza mijery fotsiny, aza miandry fotsiny zay zavatra hitsango.
fa ome voagnarana andeha hivoaka ny tragno ianao dia ame voagnarana iny dianao iny hoe lavitry ny loza, lavitry ny sampona. Amen. Zay mahatonga an'andre mandeha mba nampagiraka antsika mba novana be da be ho amintsika rehefa mivoaka ny tragno dia hoe andeha hoaiza anao, za andeha hiasa. Asa atao andeha hiasa tsy nefa andeha hialaka vola. Amen. Ya, hoaiza mamanare andeha hiasa, dia asa foagna ne hitan'igny akagny. Mba teneno izy le andeha hivoaka maraina hoe andeha hialaka vola papa, andeha hialaka vola mama, tsy maintsy misy raha indosiny igny moa dia vakio. Satria efa nomenao agnara. Halleluja. Zany tsy hoe be da be moa raha vao miresaka zavatra karaha agnadary ndraiky secte reto. Tsy secte zany fa raha marina zany. Ivadinao matory andro alina igny ametra tagniny atsy misengy eo. Miagna ty. Ya. Tsy zany fa misy ananjy ianao ke io e. Zany ndraiky ataontsika ananjy izy matory. Magnatary edy babanareo kely magnan'io e. Reraka eky boka izy. Aziny raha nareraka ananjy, zany raha ataontsika anazy matory ky. Tsy mampiova ananjy zany. Ya, ametra tagny atsy misengy boroko zay. Laza hoe amen. Tsy haiko inona, ankoatran'izay, tsy haiko inona l'izy miditra amin'ny fivarotana anao no ohatra hoe mpivarotra ianao. Azonao atao tsara ohatra hoe maka rano mangatsiaka, amasininao i rano igny amin'ny anaran'i Jesosy a. Tononoko ty rano ty fa hiantso mpividy rehetra, avy atsimo, avy avarotra, avy andrefana, avy atsinanana. Dia aparitika anao amin'ny tragno fivarotanao ko. Amin'ny anaran'i Jesosy mandeha be tsainako androany, mandeha be tsainako androany, mandroso tsainako androany. Amen. Petraha am'izay anao amin'ny tany fivarotanao eo. Fa ho avy mpividy. Nanao ragaga hoe avy aiza aby reto. Fatakarana. Satria anao nagnome agnara. Tsy zany atsika vao magnerikeryka fotsiny ny andro karaha nataony nandray igny ngadary ndraiky tsisy raha manjary ndraiky tsainany any efa zany raha teneninao voalohany. Izy fa nahava ragnandro fa zéro ko atsika mamane. Izy nilaza taminao fa zéro nareo. Anao ihany malaky magnome agnarana eo dia igny ny mamaritra le fiainanao. Asa azonao zavatra teneniko zany. Atsika manompo an'Andriamanitra ty rehefa mila manompo miaraka amina fahatakarana. Satria nametran'Andriamanitra hery ao mbavatsika, nametran'Andriamanitra fahasoavana ao mbavatsika, ary afaka mamaritra natiora am-piainana zay zavatra tononony vavanao io. Halleluja. Jerevinao tsara ke fa tsisy afa-tsy Adama sy Eva ny teto ambony tany teto rehefa nahary an'izao tontolo izao Andriamanitra. Fa zay agnarana rehetra nomeny Adama sy Eva tsy afaka novaina mandraky ty ny androany. Ny voainy Adama sy Eva mbola voay jusque 2023. Azonao izy lambony Adama sy Eva mbola lambo foagna izy agny jusque niany. Na dia voanjareo hoe cochon ra. Ny aomby tamin'ny androny Adama sy Eva tsy nivadika ho sevaly mihitsy fa aomby jusque niany. Tsy miova io. Ka ninina agnarana andeha omenao ny fiainanao, omenao ny tontolo andronao, tsisy afaka magnova an'igny satria misy fahefana avy ao ambavanao. Halleluja. Tsy rehefa ny agnarana nomeny ray aman-dreninao anao hatramin'ny mbola kely izy ovy afaka nagnova ananjy. Pasteur andeha sambabo za feno 7 taogna novoanjare agnarako lenga. I bolide mbola bolide fogna jusque niany. Isoazy mbola isoazy foa. Fa tsy hoe rehefa 7 taogna anao dia nisy nagnova, tsisy afaka magnova an'io. Zany hoe zay agnarana omentsika zanak'olombelona tsisy afaka magnova an'io, na ny devoly ary tsy mahova an'io. Asa azonao raha volaniko zany. Fa ndraindray enao tady tsy ino zavatra teneninao. Enao ihany tady tsy anaiky zavatra teneninao. Zay zavatra teneninao dana mba ekeo, dana mba inoy, fa tsy afaka magnova an'igny koa ny fiainana. Azonao ve zany lesona zany aloha e. Igny ane mba hoisy zavatra ilentika agnaty saigninao niany, mba hagnova ny tantaram-piainanao. Ovao. Tadidiko zay tamin'ny fotoana mba niaona tamin'ny pasteur Chris. Nianatra tamin'ny école biblique anazy tagny zay. Dia ozy izy mantsy anahy tamin'izay fotoana zay hoe ovao izy ny fandehananao manomboka androany. Ovao izy hatramin'ny fomba fijerinao. Dia ianao izy ovao, zay olona mahita anao, aoka mba mahita olona mitsikitsiky foana. Nianarako ilay izy ary tsy navelako.
na miasa loha be ozy ianao, zay olona tafitodika mijery anao dia ataovy mahita jikijikinao. Fa zay toetranao zay izy mamaritra natiora. Tainy tompony ianao. Alleluia. Tainy Jesosy ho ahy ianao e. Misy zavatra mila miova manomboka androany. Amen. Andao ndray jerentsika ny tantaran'ny John mpanao batisy amin'ny Luka toko 1. John mpanao batisy. Inona indray ny zavatra nitranga? Luka toko 1 ny 1:12 ka hatramin'ny 7:12. Luka toko 1 ny 1:12 ka hatramin'ny 7:12 no vakitsika. Amin'ny anaran'i Jesosy mivako toy izao. Luka toko 1 1:12 ka hatramin'ny 7:12. Ary nisy anjelin'ny tompony seho taminy teo ankavanany altara fanondorana ny dedikazmanitra. Ary noho nahita azy Zakaria dia taitra loatra izy ka raiky tahotra. Fa hoy le anjely taminy, aza matahotra ry Zakaria, fa efa noenoina ny fangatahanao ka Elizabeta vadinao dia hiteraka zazalahy aminao, ary John no atao agnarany. Zao vony no atao agnarany? I John ozy no atao agnarany. Alleluia. Amen. Zany hoe tsy ny ray aman-dreniny no nanomeny agnarany John, fa Andriamanitra mihitsy. Andriamanitra mihitsy nanomeny agnaran'ilay zaza. Dia rehefa niditra tao agnatina toeram-pivavahana zany baban'i John, Zakaria no anarany, dia niseho taminy teo nisy anjely hoe efa nitandrignesana vavakanao Zakaria, fa ho bevoka madamanao. Dia agnaran'ny zaza io atao hoe John. Atao hoe John. Satria ravagna ny agnarana apetraka ao dia mamaritra ny hoavin'ilay zavatra. Raha nomenao agnarana ny zaza anankiray dia igny agnarana napetraka igny mamaritra ny hoavin'ilay zaza. Amin'ny teny frantsay dia hoe le nom influence la destinée. Le nom influence la destinée. Misy fiantraikany amina hoavy ny agnarana. Ndao toizatsika ny famakinany teny Luka 1:59. Luka toko 1 1:7-10. Luka 1:59. Amin'ny anaran'i Jesosy. Luka 1:59. Ozy ny tenin'Andriamanitra hoe, ary tamin'ny andro fahavalo dia tonga hamorany zaza izy, ka efa saika ataony hoe Zakaria araky ny agnarany reny ny anarany. Saika hovanjarezany i agnarana saika nameny zaza iny, namen'Andriamanitra ny zaza io zany rehefa andeha atao dedipotra i John dia saika novany zareo. 1:10. Ary tamin'ny andro fahavalo dia tonga hamorany zaza izy, ka efa saika ataony hoe Zakaria araky ny agnarany babany ny agnarany. 1:20. Fa ny reniny namaly hoe tsy zany fa atao hoe John izy. 1:20. Fa hoy izy ireo taminy, tsy misy na dia raiky akory azy amin'ny havanao manana agnarana karan'izany. Satria tsy mba nom de famille zany, fa agnarana namen'Andriamanitra hoe John. Mba izovy agnatin'ny riavatsika ozy fianakaviana mitondra agnarana John zany. 1:20. Ary nanao baiko moana tamin'ny rainy izy ireo. Natao baiko moana satria moana izy Zakaria tamin'io e. Ny antony nampamoany Zakaria so dia hidratra ka hagnaova agnaran-jaza. Dia natao baiko moana tamin'ny zany hoe agnarany zanako anao, eka ataonjareo mitovy amin'ny agnaranao. Natao baiko moana zay mihitsy io voasoratra akady io, so dia za moezanao. Dia nanao baiko moana hony. Dia nanao baiko moana tamin'ny rainy izy ireo izay tokony ho tiany atao agnarana. 1:17. Ary nangataka fafagna izy, nalaka planche zany Zakaria, ka nanoratra hoe John no agnarany. Nampamoany Zakaria zany dia avy tamin'io agnarana io, so dia iova. Satria tsy sitrak'Andriamanitra ny agnarana hafahafa, fa manomboka androany ny agnarana apetraka ao mba ataovy agnarana mamokatra.
Angaranga mandresi, angaranga misy fiantraikany. Amen. Andiny faefatra ambin'ny polo, ary dia nisokatra ny lelany, dia niteny izy ka nideran'Andriamanitra. Nisokatra ny lelany. Andiny fadimy ambin'ny polo, dia rekitaotra izy rehetra niara-monina taminy, ary niely teny amin'ny tany avoan'ny Jodia rehetra nilazan'izy rehetra, lazan'izany rehetra zany. Ary izy rehetra nandre dia nandatsaka izany tao am-pony ka nanao hoe ho zaza manao ahoana re zaza io hoe fa ny tagnan'ny tompo no nomba azy. Imagineo zaza nampamoa baba zany, lasa moana ny babany, so dia hovanjareo agnarany. Dia gaga moa koa mba zaza karakory eky zaza ieky zalahy, zaza mampatoro olo am-piangonana io, mirozina aby izy ndreo izy. Azonao izy, satria misy matory zany agnelagnelan dia hitan'olo tamin'ny andro John. Dahiny tompo aninareo. Saika ataonjareo tamin'ny façon-jareo zany ny agnaran'ny zaza io, nefa Andriamanitra efa niteny. Dia rehefa natao mona mihitsy Zakaria, so dia agnome agnarana hafahafa eo. Fa rehefa voatonona le hoe John, dia tonga dia afaka niteny izy. Satria saika nampiny hafa zany hoe Zakaria John. Saika nasiny surnom hafa. Ka ny zaza teraka tao anaty famombana ry avana. Zany hoe efa saika tsy teraka mihitsy le reniny, fa avy eo niteraka ndraiky. Ny zaza teraka tao anatina famombana ry avana dia manana mission maventy be eto ambony tany. Raha anao zany le hoe tegna niady mafy mihitsy vao nahazo zaza, misy mission maventy be zay zaza io. Ary nisanisa anao mitaiza kely eto androany, tsofoko rano, anana mission ngeza be ny zanakao. Amen. Amen. Eny fa na dia regny zaza zay nilazaigna hoe tsy nirigna regny. Misy aniry avana reny mpianakaviana, nikotrola mihitsy izy saika nalany zanany, fa tsy afaka. Ya, nataony fomba rehetrarehetra, tsy afaka. Na ilikiliky fa tsy afaka. Satria misy destiné maventy be le zaza. Alléluia. Jesosy Kristy zao zaza tsy niriny Marie. Ko dia verinao fa niriny igny, tsy niriny Marie, tsy niriny Josefa. Zany hoe azo apetraka mihitsy hoe Jesosy dia zaza tsy nirina. Inana mba jerevy tsara nefa ny mission nampanaovana an' Jesosy teto ambony tany. Dia iverenao kely mba efa nidininao ve ny fomba natongavanao teto ambony tany. Mba fantanao mazava ve karakarakory ny existence-nao teto. Mba efa nanontanianao ny ray aman-dreninao ve inona daholo ny tantara nisy tamin'ny zareo bevokanao. Tsara fantatra zany ry avana. Ilaigna mba mahalala an'izany hoe inona ny historika vitsivitsy nisy tamin'ny fiainako sy teo amin'ny fiainanao io. Tahiny Jesosy ianao. Alléluia. I Sara zao dia vehivavy momba, Sara vadiny Abrahama. Fa jerevy tsara fa taty afara efa tamina taonana fanterana izy vao niteraka ny Isaka. Dia vakio ny tantara fa zany Isaka zany tsy zaza fahatanitany, fa zaza nanana destiné ngeza be. Ny vadiny Zakaria teto dia momba, zany hoe tsy possible atsony niteraka Elisabeth, momba. I Raely ihany koa dia momba. Rehefa Raely no niteraka ny Josefa. Madame Zakaria niteraka ny John, Raely niteraka ny Josefa. Mba efa nidininao veo zany fomba naterahanao sy ny zavatra nenanao. Tahiny tompo ianao. Regny zavatra mafy mahazo atsika regny. Misy fotoana atsika reo bevoka ny zanakitsika dia narary mafy, tafiditra hôpitaly. Ao moa ny sasany saraka mihitsy vao tonga tagnaty kibo le zaza dia nisaraka. Ny antony mahatonga ny regny karazana problème regny dia satria le zaza mihitsy no manana destiné enjana be. Mitsodrano ny fiainanao mba hivoaka amin'ny fahatsarana neny destiné nareo mianakavy. Alléluia. Amen. Zovy zao mba agnaran'ny zanakanao, zovy mba agnaranao. Ka nidika le agnarana hoe John dia egal hoe Andriamanitra mamindra fo, Dieu pardonne. Dia nidika le hoe John.
dia saika hovanjareo hafa. Tia ampafantatra teto amin'ity zao tontolo zao ty zany Andriamanitra fa mpamindra fo izy. Amen. Dieu pardonne. Na ihany koa hoe Dieu a fait grâce. Zay ny dikany hoe John. Andriamanitra mpamindra fo, Andriamanitra manome fahasoavana. Tia ampafantatra n'izao tontolo zao Andriamanitra, fa Andriamanitra dia afaka mamindra fo, afaka manome fahasoavana. Ny atao hoe fahasoavana, zavatra tsy mendrika nefa nomena. Tsy mendrika ny Elizabeta zany hoe mbola hiteraka zany, nefa izy momba, izy efa tagnatin'ny fahanterany, dia alozy Andriamanitra agnaran'ity zaza ty tao hoe John. Dieu pardonne. Dieu a fait grâce. Tahiny tompo zasy ianao. Ka manomboka androany mba miangavy ianao aza miteniteny foana, fa mitenena zavatra mahasoa ny fiainanao. Vakio tsara amin'ny Baiboly, raha vao nanomboka maty Lazarosy, dia ozy izy Jesosy mantso ny mpianatra hoe matory Lazarosy. Enjana zany Lazarosy maty, fa nitantara tamin'ny mpianatra Jesosy hoe matory ozy Lazarosy. Novany Jesosy le agnarana. Andehantsika ozy Jesosy amoha anazy amin'ny torimasony. Andehantsika ozy amoha anazy amin'ny torimasony. Ny antony dia tsotra, raha olo lazainao fa maty, tsisy olo afaka mamoha eky mifoaza. Fa raha olo lazainao hoe matory, foazonareo izy koa fa matory, azo foazy. Agnarana mamaritra natiora. Halleluja. Dia jerevitsika tsara fa ozy Jesosy hoe tsy fahafatesana ny dikan'izao, fa mba hanehoana ny voninahitra Andriamanitra. Olo jiaby efa mitomagny, ranomasony marisy maro dia efa ritry. Tendanjareo fa kasoko miafatrafitra hoe Lazarosy Lazarosy. Fa ozy Jesosy hoe tsy fahafatesana. Zay rehetra niaonao tamin'i Jesosy dia teny maty, zany foana ny tenina verimberin-jareo. Dia Jesosy hoe tsy fahafatesana ny dikan'io, fa mba hanehoana ny voninahitra Andriamanitra. Dia jereva amin'izay, satria Jesosy efa niteny tary aloha tary hoe matory izy, andao tsika hamoha anazy. Dia avy tavelan'ny fasagny fotsiny Jesosy niteny hoe ry Lazarosy, mivoahanao. Bekony re mandeha. Izy koa igny aro maty marigny anao efa tsy nanjary ny foazagna edy izy. Matetika antsika riavagna dia miteny foana sahiragna za, tsisy vola za. Ny sasany raha vao tsisy vola ambazary dia lazainy hoe veta hono izy. Aiza zany veta nakatra jaly misy fomba fitenitsika eto Tamatavy zay moa tsaratsara ny Tamatavy. Tsy alana paraskankana. Tsy haiko tsaratsara ny andrano madio ny sasany. Io tenenitsika io manimba atsika izy io. Danao vao hatramin'ny seza finananao mevoagnarana hoe sezana mpanjaka. Alleluia. Dia anao mipetraka agnambonazy eo, mpanjaka mipetraka ambony seza. Amen. Agnaran'ny salonareo ataovy hoe toeram-boninahitra. Amen. I tragno ipetrahanao tonono mihitsy hoe tragno mpitahina. Amen. Ome voagnarana. Fa ho hitanao fa ho isy fiantraikan'izay agnarana zay. Ary chaque fois anao mivavaka dia igny agnarana igny nindesy. Za dia faly mihitsy na ihany raha mba niaona tamin'ny lelan'Andriamanitra. Lozy izy mantsy anahy tamin'izay tany am-pitaranomasina hoe your name is David Blessing. Zay mba mahatonga anahy matetika rehefa mivavaka ho anao za, rehefa mitsodra anao za dia averiko mihitsy zay agnarako zay hoe my name is David Blessing. Hoe Davida fitahina. Halleluja. Hitako misy vignitsy sasany maregnany tsy raha agnaranao fa agnarako. Ampitaho koa neninao. Ia. Inaro zany Davida fitahina. Sasany tonga dia soregny emaka fitahina fo. Verinao ataoko Davida veta ndrako. Azafady, ataovy zany neninao. Ataovy tsy haiko izovy sahira. Fa neninahy dia Davida Blessing. Amen. Andana koa mba ametrao tagnana ry zanakanao tsirekireky, mivavaha tsara, mangatà sosokevitra amin'ny tompo, izovy ny tokony ataonao agnaran-jareo. Amen.
Beta be amitsika tato nefa mba natoroko hoe agnaranao manomboka androany tsy zany intsony fa zao. Mila mianatra zasy ianao magnome agnara. Fitaovagna ampiasainao mivo agnara. Agnatao akanjo araiky ianao, tonono mihitsy hoe ty akanjo anaovako ty androany, akanjo mitondra fahitam-pity. Dia anao mandeha magnatao an'igny ohatra hoe mandeha bazary na mandeha agny ampiasana, dia ho gaga ianao fa presque mahitahita fity foana ianao. Alleluia. Satria raha iandry olona andeha hiteny raha tsara mahakasika anao zany, tsisy miteny zany ho ahy eo. Satry ny olona anao mijaly. Danangeo za remarque eo, fa raha anao hoe nividy raha mba manjarinjary an-dakoronao, tsisy olo mitsangana velany keo mba hitsiriky raha manjarinjary. Ka da hiteny, nazy moto zareo, tsisy miteny an'izany. Montsomontsogna anjareo be anao nazy moto io. Ohatra anao mba nividy raha mba tsaratsara, nividy salon, tsisy mivoaka tokotany. Fa raha sagnatry ny vava nisy mpivadiny famaly. Misy tsy magnatao akanjo aby mivoaka. Raha misy ina, nagnina nareka ta? I raha tsy manjarinjary ity an'olo. Donc, aza miandry olona andeha ilaza ny fahatsaranao, fa ianao ndana miteny hoe mpandresa. Anao ndana miteny hoe afaka agnatin'ity problème ty ny fiainako. Andana miteny hoe tsy ho faty amin'ity taogna ty zay menakavy. Alleluia. Anao zao raha mipaozy be ka raha paozinao tsara be io, tsisy olo mihitsy andeha hiteny, mbô tsara eky paozinao ninyana. Tsisy miteny an'izany. Fa ataovy misy raha malotoloto kely amin'ny akanjo mo, ajanonao mihitsy ianao andalana. Madama, janona kely, ino raha maloto amin'ny akanjonao? Fa paozinao tsara tsy hitany, fa ilay maloto no hitany. Azonao izy? Zany ny olombelona zany. Dia olona ka? Zany ny olombelona. Donc atsika mihitsy mila mianatra, miteny zavatra tsara, mamaritra zavatra tsara, manonona zavatra tsara amin'ny fiainanao. Vao mipoitra ny andro anankiray dia manona teny hoe andro ny fahasalamana, andro ny fidiram-bola tsy hay tononona. Hatramin'ny poketranao reso, raha miaraka aminao poketranao zao mba reso kely, ho fitahina lehibe hoe nirotsaka amin'ity poketrako ity. Ataovy agnaty posy ny tagnanao, ataovy ambony tsara poketranao, oka ho tahina ny fiainako, oka mba ho isy famatsiana ara-bola hirotsaka ny fiainanao. Alleluia. Azo atao zany ry havana. Na tsy eto am-piangonana fa nagny an-tokantrano menao agnara, resinao telefoninao amin'ny anaran'i Jesosy. Ity telefonina ity ho isy Airtel Money goavana, ho isy vola goavana, ho isy Orange Money goavana, ho isy message na Western Union goavana, ho isy Ria, ho isy MoneyGram, ho isy alleluia. Tonono. Mandeha mitety lakoronao anao, raha mbola azonao tetezina lakoronao, dia mandeha tongotra anao amin'ny anaran'i Jesosy. Ho hitan'ny vola amin'izay ty adresiko ty manomboka androany, ho hitan'ny fandresena amin'izay ty fiainako ty manomboka androany. Ambarako fa tsisy loza tafiditra agnaty lakoronay. Ambarako fa ny mpangalatra jamba rehefa mandalo aketo, ny ranon Jesosy mandrako, manonona teny tsara amin'ny fiainana. Io hitanao fa ho tsara io. Karan'izany tompony atao hoe miaigny. Tenenao an'izany ndraiky anao, karan'izany atao miaigny io hoe. Amen. Asakasaka zay teny secte koa zany aky. Zay ny filazanao anazy tsy magnino fô aleonao atoroko anao ny marina. Ary après midi izara secret ngeza be ho anao koa za. Dia ambadiky zay anao hosoratsika diloilo lohanao. Dia ho hitanao fa amin'io herinandro io, rovina hoe amin'io herinandro io hisy embouteillage na valim-bavaka, ho hisy accélération na zavatra amidy ho lafo, ho hisy famatsiana mahagaga ho avy amin'ny fiainanao. Alleluia. Amen. Za isanandro sanandro dia magnanofonofo fogna, miresaka amin'ny madama koa za. Za hoa mama hoa mba tianana ndray le moto be le tsisy banana rey. Dia ho za ataonao akory? Za fa mba ndeso ambavako raha nofonofo izy koa za matetiky tonga fo. No maly ariva pia tonga tokoatra. Azonao izy. Anao zany mba mietrereta raha tsara. Vao iny fogna ianao mietreritra hoe harary, marary edy ianao. Zany nefa tsy vidim-bola zany. Azonao izy. Zany tsy raha hoe ataonao koa mba magnofonofo isa zavatra tsara. Satria ianao io nateraka ho mpaminany. Misy esprit de prophète agnatinao ao, zay mbola tsara nampiasainao hatramin'izay.
Tendana remarkeo fa chaque fois misy zavatra eritreretinao tsy maintsy igny no mitrango. Ambarako manomboka androany zay tenen'ny vavanao, hitrango ao fiainanao. Hitrango ao fiainanao. Ho anareo any arina avy, hitrango ao fiainanao zany. Ho antsika rehetra ty anoloana ty, hitrango ao fiainanao. Ho tanteraka ny nofinofinao. Mitsodrano aho fa ho isy avita mariazy amin'ity taona ty. Mitsodrano aho ho isy azo fiara, avita trano, ilamina amin'izay ny fiainanao. Ho isy andoha ny trosanao. Ho isy famatsiana ataon'Andriamanitra aminao. Andriamanitra nafiera anao, anomenao fahitam-pity goavana. Zay mino an'izany manaova mafy hoe amen. Alleluia. Amen. Reko amin'ny tontolo mifanahy fa misy vehivavy tonga eto amin'ny toerana ity, misy karazana fanapahan-kevitra ngeza be tianao raisina. Fa ozy ny tompo hoe andefa olona ho anao aho izy. Wisy olona ataon'ny tompo mihaona aminao amin'ny décision mampisalasala anao eo. Alleluia. Dia misy olona keto hitako a marary foana ny ilany ankavanana, isaky ny alina izy marary foana ny ilany ankavanana. Androany hariva ny tompo anasitrana anao. Amin'ity androany ity Jesosy anasitrana anao. Raisy ny fanasitrana ho an'izay rehetra marary. Raisy ny fanasitrana ho an'izay rehetra marary. Ary misy olona tonga eto a nandeha tany amin'ny dokotera izy, tsy hita mihitsy ny aretiny, fa ao anatin'ny kibonao regny misy zavatra mandehandeha foana. Amin'ity androany maraina ity anao opération surnaturelle aminao Jesosy. Manomboka anjavony io zavatra mandehandeha io. Manjavony, manjavony, manjavony amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Mihetsika eto ny anjely ny fanasitranana androany maraina. Ny anjely ny fagagana, anao fagagana amin'ny isambatan'olona. Isambatan'olona, raisy ny anjara fagaganao, raisy ny famangin'Andriamanitra, raisy ny hery, raisy ny hery, raisy ny fahasoavana, andray fanasitranana androany maraina. Sagana moramora ianao mitoerana misy anao, mivavaha ianao. Dia mamengavy ianao androany mba hanonona teny amin'ny fiainanao, manona teny tsara, manona teny fiainana. Tsy forano manokana mihitsy io vatanao io, tsy forano manokana mihitsy ny fahasalamanao, tsy forano manokana ny hoavinao. Ny fiainanareo menakavy tena tonony mihitsy hoe za Jesosy a teo ohatran'izao, teo ohatran'izao, teo ohatran'izao. Tsy haiko inona zay zavatra mba tsara tianao tononona amin'ny fiainanao. Ndao mba samby anandra-bavaka tsika, aza mangina, aza menatra, fa mivavaha ny fonao manontolo. Asa andato ny fivavaka ao, fa eto ny anjely androany hitondra valim-bavaka ao an'izay rehetra mangeta eto. Asa andato ny fivavaka ao. Ropazandalabosha. Asa andato ny fiainanao, tiako mba hivavaka ianao androany, tiako mba hiteny ianao androany, tiako mba hoeno ny feonao androany, tiako mba ho tsapanao androany ny angezan'ny valim-bavaka zay ho raisinao. Pejonalabababamanda ezekedege bobo sokoroko maondolo bobo sindola babababa. Mankasitraka anao zay tompo, saotra dadamalalo milanao zay. Betodoboro bobo shekedege bosandalaba rontodo bobo sekedege bobo sindola babababa. Saotra Jesosy am, saotra fanamasinao. Ekedele bobo sandola bo shakereke bebe. Ekedele bobo si. Tiako mba samby vavaka, mba hanonona tenim-pahasoavana any amin'ny toeram-piasanao, amin'ny fidiram-bolanao, amin'ny fahasalamanao. Tiako mba tena hivavaka ianao androany. Lazao zay mba irinao, teneno zay mba etaeta avy any anatinao any. Sandato ny feonao, sandato ny fananao. Ndalobanga bobo shandala bobo. Libo sandola bo shenda libo
Fanala ze fana masro. Amninaran Jesus ni vavako ang finanaw andran maray inin na adet finaw yang spanresina wanaw amsafto na siya may vanalo niya leton ran aramarare no raisun fanastan na ganidang uyawes tanan ninaran Jesus manum kamas na ran ufen fay tamptian in finanaw ufen faswaban ufen fiatana na Wis fai tampting sa beze molatsene no samsay manum kaya na no araisun fasalaman raisun fasalaman raisun fasalaman raisun fasalaman raisun nindaran Jesus apa kan fatur na rito no may veneno mi alito ran uyawe may veneno mi alito amninaran Jesus fala zani zai so aire fana izai mafamu numeni so aire apa kalau manufau fatana na veno itebe zamili zadi ende azamili zadi Sia talu na kule sia talu vami sisa falta kuzenaku Rosa sengoja sadu kuaiza azala kala tike atami zaudi ende atami zaudi ende nifute pulifu usaira butuku bena nitupu
Jesús. Ny finoko ny fanantenako bebe. Ny Nantenako ny tokoko fantatra koa. Fatrako Ny fisalasalana dia levonareo. Salasala Nangalevunare Ny saiko mandrososoa. Mandrososoa. Ao vavamilanitra ny tananao ilaza hoe. Hatami Saudi Ende Hatami Saudi Ende Ni fitempo ni fu Kuzairavu tuku Nena Ni tuku Jeso Pira-pira na fantateri. Pira-pira tafatateri Ny aliko ny fantire. Ni fatire Ka dia tsinjoko ilay vavahady ary. Tukila vavahady mankao an-tanan-dehibe. Tanandehibe Fanatsika. Hatami Saudi Ende Hatami Saudi Ende Ni fitempo ni fu Kuzairavu tuku Nena Ni tuku Jesús. Ato mizotra mankantoko. Yado mizuta makan Ny diako hatramin'izao. Tiago ataniza Vantaniko an'ilay tomposo. Tani tua Nilai tumpusu Jesosy malala Jesusi malala nua Atamini Saudi Ende Atamini Saudi Ende Nifitempo nifu Kuzairavu tuku Nena Nitumpu Jesús. Atamini Saudi Ende Atamini Saudi Ende Nifitempo nifu Kuzairavu tuku Nena Nitumpu Jesús. Asivorakoraka mafy be ho an'i Jesosy. Mazoto toerana vetivety isika rehetra. Amen. Milohany amaranantsika amin'ny fotoana dia hiaraka ankalazan'ny Tompo amin'ny alalan'ny fanomezantsika anomana ny fanatitra faharoantsika hivavaka amin'ny Ziona anaran'i fesina Madagasikara. Tiako mba hivavaka amin'ny fonao rehetra ianao atoloran'i Jesosy mba menitra indrindra avy aminao. Manaraka antsika ny fahasoavana. Be blessed. Hivavaka tsika ny amin'izay fanatitra izay. Tompo, reto ny Ziona fanatitra firaisana. ankasitrao Ziona firaisana. raisoanao. Oka mba ho fanatitra menitra itokana fahasoavana. Fiangonana Amboly Madinika. Alatsy maraina vaovao isaky ny amin'ny 10 ora sasany talata sy lakamisy ora sasany arivo. Topifikanina manomboka amin'ny 6 ora maraina hatramin'ny toratolagamo. Ny alahady maraina amin'ny flora dirana ka hatramin'ny 12 ora. Ny hariva ka miratolakandro mirava amin'ny 10 ora. Fiangonana Ziona firaisana. Zato metatra Gatsika fahasoavana soavana. Ziona isana. Alleluia, 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 Ziona firaisana. alleluia, alleluia, alleluia. Mivera simankala zany anaranao Jesosy mivera simankala zany anaranao Jesosy sike Izao ny fandaram-pondritra herinandro ao amin'ny fiangonana Latsinainy maraina mba votaky ny amin'ny 10 ora sasany talata sy amin'ny délivrance isaky ny amin'ny 6 ora maraina tomba kosa ny amin'ny tany zoma fifadiakaraka amin'ny 6 ora maraina hatramin'ny 10 ora kilagama.
valoraka hatramin'ny folo voloraka hatramin'ny volorana roa ny ariva kosa dia manomboka telo mirava amin'ny ora Isaka zany mety amin'ny compétence manaraka antsika mifasoasoavana Amen. Mampiomana anao sady arariva rehefa avy eo amin'ny rora sasany fotoana antsika rehefa avy eo fotoam-panosorana tenenina akaiky anao fotoam-panosorana